manitra sy to ny fanaina izao indao miainga tafafo ny talenta avy aminao mipololotra sisy fetra isaoranay ny anaranao amin'ny andronay rehetra misy namana ny tsabo no sitraninao foninarary lampioloninao teny ao mpamoizanao sy tamin'ny ora nampijaly nomenao saina ahay mitraka tamin'ny fotomialatsy ny fitiavanao mandresy sy mafolaka angatsy isaorana ianao andriamanitra sy to ny fanaina izao indao miainga tafafo ny talenta avy aminao mipololotra sisy fetra isaoranay ny anaranao amin'ny andronay rehetra faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tsy haiko fa dia tena faly tena hoe fifaliana ny afahako tena hoe miaraka amintsika ao anatiny ty alina ty tena hoe isaorana ny tompo dia tena falitsika hoe tratrany zao famaranana ny taona zao minitra zafady fa tena ohatrany hoe faly loatra faly miaraka aminareo faly any amin'ny fomba ny tantanany tompo ny fiainatsika faly any amin'ny fandaharana faly any amin'ny zavatra rehetra zay tsapako hoe ataon'ny tompo eo fiainatsika tsirairay avy indrindra amin'ny alalan'ny fandaharana tsy haiko ny tsy saotra an'Andriamanitra manona fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy aloha dia miarabantsika tratrany zao farany taona zao miarabantsika satria matoa ianao mbola velonaina dia mbola te-hampandresy anao bebe kokoa indray Andriamanitra ao anatiny io taona vaovao io manokana fotoana fohy dia fotsika iaraha mivavaka eto ao anatin'izao fotoana zao ny zavatra tena tiako tenena dia hoe lehibe ny fitiavan'Andriamanitra atsika dia tena isaotra azy tsika androany ametraka ny taona vaovao am-pelatanana indray fa mialohan'izany dia tena te hisaotra anao koa te hisaotra anareo zay nanaraka ny fandaharana hatramin'izay te hisaotra anareo fianakaviako te hisaotra ny zanako te hisaotra ny ankonako te hisaotra ny mpiara-miasa amiko rehetra te hisaotra andreo mpanaraka ny fandaharana indrindra andreo mpanohana ny fandaharana ny manohana mbavaka misy ny manampy fanampiana ara-pitaovana misy ny mamatsy ara-bola zany tiako tenena hoe lehibe ny fifanampiana fifanomezan-tanana tena hoe isaorako an'Andriamanitra rehetra isaorako ny fijoroanareo vavolombelona ny amin'ny zavatra zay ataon'ny tompo fa tena hoe mampahery reny ary tahaka ny motera zay mampandeha ny fandaharana reny na dia ataoko hoe sarotsarotra ny manao zavatra tahaka izao fa anisan'ny mampahery ahy reny na dia ataoko hoe teritery ary ny fotoana mafy ny zavatra tre dia tena isaorako satria ny fisinareo dia anisan'ny mampijoro ny fandaharana mampijoro tahaka izao dia tena hoe isaorako
ny fisinareo eo amin'ny fiainako dia isaorako Andriamanitra zay napisy anareo teo amin'ny fiainako zay ny ela fa tonga dia hivavaka avy hatranintsika satria ny tanjona dia tena hoe ahatonga antsika ho tafiditra ao anatin'ny vavaka ao anatin'ny fotoana izay famaranana zao taon'izao sy nidirantsika ao anatin'ny taona vaovao 2024 aokatsika tonga dia hifantoka hankatoerana dia hiditra ao anatin'izay vavaka izay manomboka hisaotra ny tompontsika satria lehibe ny fitiavan'Andriamanitra manomboka hisaotra n'Andriamanitra tsika aondreo alohanao dia tena hisaoran'Andriamanitra amin'ireo fahatsarana rehetra Jehovah ataonay ahoana tsy hisaotranao hisauranay ny anaranao tompo satria namaky fotoana lava izay tao anatin'iny taona 424 be da be Jesosy ny zavatra nisy sy ny tranga be da be ny valim-bavaka be da be ny fitahina be da be ny ireo karazana zavatra tsy nampoizina izay tena napalatsaka anay tena nafaly anay tena mbola natsapany ny herinao sy fahalebiazanareo miasa fiainanay misaotra Jesosy ny amin'ny fanafahanao ny amin'ny fanasitrana ny amin'ireo aretina maro isan-karazany ny amin'ireo karazana fandrika ny fahavalo misaotra Jesosy ny amin'ny voninahitra izay nomenao anay satria tsy vitsy ireo olona izay nitombo voninahitra tany amin'ny toeram-piasana nazo promotion misaotra Jesosy satria mbola niporofonao indray tao anatin'ity taona 424 que tu es le Dieu de l'impossible Andriamanitra mahay manao ny zavatra rehetra ianao misy olona tena efa verevitra ny amin'ny papie Jesosy maromaro izay miparitaka ny firenena maro samihafa manaraka n'ity fandarana ity raha tsy teny andreo ankizy izay miasa any Ekoe ary efa tena saika verevitra hoe inona ny ataony amin'ny papie satria ny papie dia bloqué andreo mpampiasa izay nakasy tamin'ny voalohany fa isaorako ny anaranao reny Jesosy isaorana ny anaranao reny amin'izao fotoana izao ao ireo nahazo permis de conduire izay efa tena sahira amantoana ny maro ao ireo nahazo visa ao ireo nahazo séjour indray be da be Jesosy tena tsy takatra ny sainay ao ireo mpianatra izay nahazo vatsom-pianarana dia lasa nandeha any ivelany rehefa nandresy amin'ny fomba manetriketrika ny fanadinana ara-panjakana izay nataony teto Madagasikara misaotra Jesosy fa natao anatin'ny fahoriana izay natao anatin'ny ady izay dia tsy mba namela anay izany ianao misaotra fa masonao dia nitsinjo anay mandrakariva niantra sy namindra fo taminay foana ianao isaoranay ny anaranao ray mankasitraka tompony amin'ny fikarakaranao fiainanay be da be ny olona izay afaka nanao trano nahazo tany nahazo fiara be da be ny olona izay nahazo tokantrano nahazo farasy isaoranay ny anaranao re ary tsy reny eritreretinay hoe zavatra tsara sy mahafinaritra anay reny any Jesosy ny isaoranay anao androany fa misaotra koa izay ny amin'ny adina treanay isaoranay ny eo fitsapana rehetra isaoranay Jesosy ny fiarovanao anay tamin'ny loza isan-karazana ninina reny zavatra nitranga sedra mafy natreanay reny Jesosy dia fantatray fa hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza reny satria karazana formation izay nomenao anay reny mba hampatanjaka ny fonay satria ianao le Andriamanitra mampianatra ny tananay iady araka ny teninao dia misaotra anao izay androany fa reny mbola nato izao anay satria ianao manefy anay tahaka ny tany manga eo am-pelatana ny tompony ozy izy ny teninao mety misy taona izay mandalo ady mamay fa nisaoranay dia nifatokinao teo foana ianao tsy mba nanary anay ianao Andriamanitra misy taona tena kitraka no fonay misy taona tena kivo zay fa isaoranay ny anaranao fa nijoro mpampiona anay ianao nijoro ho mpampahery anay ianao mampijoro anay ianao tsy namela anay na ozo voaozongosa misaotra fa tsy namela ny fahavalonay anakora anay ianao mankasitraka Jesosy ny amin'ny fikarakaranao rehetra satria zany rehetrarehetra zany mbola mahatonga anay velona finaritra
tratra ty fotoana anio ty dray sotranao zay satria tsy nerinay natanjakay tsy hoe ny famendrianay Andriamanitra fa tena fahasoavana tena fahasoavana satria raha mijery ny zava-misy zay dia tena fantatra hoe rien n'est acquis Seigneur, mais c'est par ta grâce tena hoe ny fahasoavanao mbola matoy zao anay mandalo ny zavatra rehetra fa ianao ny miazona anay mbola mahatonga anay velonay androany se Jesosy mangataka ny famindram-ponao ny amin'izay rehetra tsy hahafahanay miaina bebe kokoa ny fanatrianao mangataka ny famindram-ponao ny amin'izay rehetra tsy nahafahanao ny asa bebe koa teo amin'ny fiainanay mamindrafo aminay ny amin'izay rehetra tsy zavatra tsy vita tao anatin'ity taon'ity Jesosy vokatry ny fahavarim-barialana vokatry ny tsy filoana vokatry ny tahotra vokatry ny fanahina mamindrafo aminay Jesosy ny amin'ny atakandro lava ny amin'ny vesatra ny amin'ny akamoana mamindrafo Jesosy ny amin'izay rehetra vesatra sy ratra anaty vokatry ny alahelo vokatry ny zavatra nisy ny tranga mety nisy ny dona pahoria mety nisy namboy malala mety nisy ny saram-panambadiana lozan'olo ty mamindrafo Jesosy ninonareo zavatra rehetra zay manavesatra ny anatin'ny fonay tianay tena vela reny Jesosy androany raha hiditra ao anatin'ity taona vaovao ty zay dia tena tsy hiditra aman-kery ao anatin'izany taona zany tsy vesavesarana ninina tsony tsy misaringoringotra ninina ny amin'izao tontolo zao tsony ka androany Jesosy mamindrafo aminay ianao ninina fa zaran-dra tsy mamatotra ninina reo toetra ratsy na fafafo ny fahavalany anatin'ny tenanay any anatiny anay anatin'ny fananay mahatonga anay tsy hay feny eritreritray mahatonga ny fanahanay tsy hay atombona aminao ianao le tompo fanoanay sady mpanevazy ongoto zany androany Jesosy esory zany androany le vony amin'ny ranao zany androany ninina Jesosy fahotanay ny fahalemenay ny fahadisoanay fafao zany androany miaraka mivoka ny rehetra no famindram-ponao ny angatahako an'izany Jesosy faozivaozinay tsirairay avy androany feno ny herinao ndray tsirairay avy androany amin'izao fotoan'izao Jesosy aoka ny herinao hiasa tsy anatinay indray avao-zay Jesosy ny fomba fisainanay ny fomba fihevitray ny fomba fijerinay mamindrafo Jesosy ninina reo zavatra rehetra zay mety mi-influence anay mahatonga anay tsy ho tafaray aminao ninina hevitra mampisaraka anay aminao ongoto reny Jesosy malala androany mba tena tianay Jesosy hoe vitandrika eo anatrianao ndray fiainanay raha hiditra ao anatin'ity taona vaovao ty zay satria ny fantatray dia zao hoe ianao rery no Andriamanitra manana hevitra heverana anay raha ianao momba anay dia tsisy atohitra anay azo antoka fa manomana ny tsara indrindra ao anay ianao satria ny teninao dia marina hoe tsara makany amin'ny tsara vonaitra makany amin'ny vonaitra ny fiainanay manomana ny tsara indrindra ao anay indray ianao ao anatin'io taona ho avy saingy fantatray koa fa be ny ady miandry anay Jesosy dia androany Jesosy mamindrafo ninina tsy hahafahanao tena hoe miasa feny eo fiainanay mamindrafo Jesosy ny amin'izay rehetra hevitra mampisaraka anay aminao fa mba tianay ho azonay antoka hoe ny sandrinao mahery no mambomba sy miaro anay dia atonga anay tsisy atohitra aokandrandrano anatio anay Jesosy esory Jesosy ireo karazana masomboly favaly taty anatinay ty ireo karazana semosa rehetra na voaratsy raisinay vokatry ny fitezana vokatry ny fiarahamonina vokatry ny fiainana ny ainanay zay nalasana mefy ny toeponay sy ny toetsanay ireo karazana masomboly zay lovaina avy any amin'ny ray aman-dreny avy any amin'ny razabe mamindrafo Jesosy androany aoka ny ranao no anadio tsirairay avy indray
aoka andranao ny amotika sy andrava Jesosy reo karazana voretra zay tsy namboleny tananao teo fiainana tsirairay avy am'izao ora minitra seconde zao ongoto zay rehetra tsy avy aminao ongoto re zavatra nafafafy ny fahavalo na tany amin'ny nofy na tany amin'ny tontolo ara-panatany na ongoto daholo raha vao amin'ny ranao daholo reo zavatra rehetra zay apetapetaka amin'ny tenanay aminay ny fanahinay na tamin'ny alalan'ny sary na tamin'ny alalany anaranay na tamin'ny alalan'ny zavatra momba ny tenanay na ny fanananay afao zay androany Jesosy ongoto zay rehetra tsy avy aminao ao anatin'ny aretina ao anatin'ny fahazaran-dratsy mamatotra ao anatin'ny tempo maloto ninonareo karazana endrika fatotra sy geja rehetra toloniko mivaza zany androany mivaza zany androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy satria ianao zanaka neny manafaky matoky zay fa manafaky ianao androany afao zay Jesosy mila miditra mpandreseny zay ny ao anatin'ny taona vaovao ninona lasa ratsinay avelanay reny androany apetraka eo pototry ny azo fijalinao reny androany satria anao miteny hoe mankalesa ianareo zay miasa fatratra sy mavesatra entana apetraka eo ampelantananao reny ary zay koa Jesosy androany manaiky niza reo olona zay nanananay alay zay nanao ny tsirarina nanao tsinitsinina na inona antony de androany Jesosy mamela an'ireny olona reny zay ary mifamindrabonao koa ny angatany any amin'ireo olona rehetra zay manana alahelo tsy mitsadriny manenjika manao mifofo anay mandrafy anay aoka andranao Jesosy amafa motika sy andrava ninona zavatra tenenina sy ataon'ireny olona reny makasika anay ny ambadibadika ndranao anajio amafa ny fahotandreo olona rehetra manodidina anay na ray aman-dreny zany na fianakaviany zany namana matsaka izy niza olona fanerasera aminay afao amin'ireny zay Jesosy androany akao azonay ho antoka fa ianao no mitoetra tsy anatinay Jesosy ianao le ndio fiadananao ka ianao ny anapaka tsy anatinay ndeha amin'izao fotoana zao aoka ny Jesosy fanamasinao hiasa tsy anatinay de avozondresy fanamasina amin'izao fotoana zao amasiny ndray zay amin'ny anaranao Jesosy fenony herinao ndray zay afanay miditra ao amin'ny programanao afanay mahafantatra matakatra ny planinao omeo fahalalana zay omeo fahazavantsainy zay omeo anay tompo fanafataorana anao satria zany le nisany lakile afanay mandresy amin'izao fiainana zao satria anao de Andriamanitra mitsinjo manokana ny olona zay manana fatahorana ana Jesosy tondray ny herinao ndray zay velombeloma ndray zay akisangano ndray zay niza reo mameritreritra hoe tsisy fanantenana tsony reo tavela ao anatin'ny fakiviny ao anatin'ny fahaverezakevitra androanao ka ny herinao Andriamanitra anangana ny tsirairay avy ndray aoko ho fantany fa mbola misy fanantenana aoko ho fantany fa mbola afaka manova tantara ianao aoko ho fantany fa matoenao mampipita azy ao anatin'ny ty taona ty de mbola tianao izy tondra avy ny anaranao miasa amin'ny olona tsirairay avy Jehovah araka le habe famindramponao miasa amin'ny olona tsirairay avy na de noho ny anaranao fotsiny any androany mangatak'izay aoka ianao ny amianay ny faharekana aoka ianao ny amianay fahaizamanao aoka ianao Andriamanitra ny amianay ny fanafanavalo atonga anay tsy ho tratra mivelam-pandriky ny fahavalo intsony amasiny zay Jesosy tsy njofo manokana ny asan'ny tananay jereo manokana ny ankonanay sy ny taranakay ianao Andriamanitra le Andriamanitra fampitomboana anomboka ampitombo anay anomboka ampiroborobo sy aro anay mba tenao fifaliana ao anay Jesosy ny fanatrehanao sy ny fambobanao anay manomboka androany apetraka ampelantananao Jesosy ity taona vaovao zay diavinay ity misaotrany amin'izay rehetra fikarakarana misaotrany amin'ny anjara voatendry zay rehetra efa lamina napetraka ao anay
misaotra Jesosy fa ianao manokatra varavara lanitra zay rakitra fitehirizan-tsondra androtsanao fitahinana manana biampy amin'ny tsirairay avy dia misaotra fa tsisy mierikerika zany zay fa mandroso matoky satria ianao no mamianay le fanahy matoky ianao no meanay fahatanjahantsaina ny hery faharezana ahafahanay mandroso ao anatin'ity taona 524 ty ataonao tahaka ny kindrindrina ny fiainanay ozy izy ianao misaotra Jesosy satria ny fitiavanao mahatonga anay anana fatokiny fa tsy anarany mandrakizay zany ianao misaotra anao zay ny amin'ny fikarakarana rehetra misaotra anao zay ny amin'ny fandaminana rehetra ny amin'ny fandresena rehetra ny amin'ny fanafana rehetra ny amin'ny fanasitranana rehetra ny amin'ny voninahitra rehetra ny fanandratana rehetra ninina zay rehetra efa nokasainao atao aminay dia isaorana ny anaranao zany raisinay amin'ny fisaorana zany Jesosy amin'izao fiatombony taona zao omeonerinao zay afanay miditra ao anatin'ireny nerisositra ao ampahita fitianay mandrakariva nerisositra ao anavaka anay mandrakariva nerisositra ao Andriamanitra afanay mitsambikina mihoatra mana ninina ady atianay ninina ireo karazana sakana sy blocage ninina ireo karazana fandika ataony fahavalo dia fantatray fa Andriamanitra rehetra ianao afaka manome anay hery afanay mandresy ny rehetra nana fahavalo afanay manitsaka ny menarana sy maino afanay mitsambikina mihoatra mana andro aloka ny herinao no amoto anay Jesosy dia toany falamazoto zay esory lavitra anay ny akamona esory lavitra anay ny vesatra rehetra amin'ny anarany Jesosy mba tonga anay tena ho mpandresy manoatra ny mpandresinay ninina Jesosy ireo karazana agenda sorcellerika rehetra ireo karazana calendrier maléfique ninina planina fahavalo ninina ireo karazana ozina zay ataony ambadimbatsika ireo karazana fombafomba mampanao ireo karazana sorona rehetra zay natao makasika anay tsirairay avy ireo entina angalarana ny anjara voatendrinay entina hitondra fampotehana faravana fahafatesana loza accident amin'ny tsirairay avy na amin'ny ankonanay sy ny taranakay tolongo fa foana daholo zany tsy ny avoko amin'ny anarany Jesosy rava daholo reny fa tolongo amin'ny anaranao Jesosy amin'ny anaranao Jesosy noho ny amin'ny ranao mitso-drano andreto vahoakanao reto ho salama sady ambinina reo ny varavaranao mpitady tsy mahita an'ireo zany ao anatin'ity taona ity afa-tsy noho ny fahasoavana reriana tahaka ny fahaterana na ny famoranjaza amin'ny anarany Jesosy ny volan'ireo tsy ho lanilany foana zany ny valala dia asianao teny mafy tsy afaka manan-kery tsy manam-pahefana ny amin'ny kontinay ny amin'ny fidiram-bolanay any anaty poketranay toloko amin'ny anaranao Jesosy fatahinao ny fitoeram-batsy ny tsirairay avy ho tahinao ny asa fivelomany tsirairay avy ianao ny ampiroborobo ianao ny ampavokatra ianao ny ampahita fitry ianao Jesosy ny kasika ny fon'ny olona ianao ny anome hery andreo olona rehetra zay efa mitendrenao hiara-iasa sy anasoa azy manomboka mihetsika daholo reo karazana tetika asa rehetra zay stand-by hatramin'izay Jesosy zay bloqué hatramin'izay manomboka misy herinao manangana an'ireny manomboka mihetsika ireny ary dia mandroso ho amin'ny firoboroboana vonaitry ny anaranao ninina ireo karazana lolololo onde négatif teo anivon'ny tokantrano tolongo fa ravo zany fa ianao le andrian'ny fiadanana manapaka amin'isa tokantrano ianao no mampiray fo mampiray sainanay ahafanao mandrotsaka fitahina manana ambiaby eo anivon'isa tokantrano manomboka amin'tsy alotsy amin'ny anarany Jesosy omenatra sy mangayay zay rehetra tezitra aminay ho tadiavinay zay miady aminay fa tsy ho hitanay ireo karazana fandamoana rehetrarehetra ireo karazana tsy fahatotosana rehetra tsy anjara fijonana vavolombelona intsony manomboka androany amin'ny anarany Jesosy
fa zay de tena olona voata zay ary voata mandrakizay zay noho ny amin'ny anaranao Jesosy. De misaotra Jesosy fa mampandresy anay ianao, misaotra ny amin'ny fahatsaranao rehetra, misaotra fa noho ny herinao de miditra mpandresena indray zay ao anatiny ty taona vaovao 2025 ty. Vonaitry naranao ny androm-pisinay aoka ny anaranao ny sandratra Jehovah Tompoma, raha kofy amin'ny ranao ny anjara votendrinay rehetra, raha kofy aminay amin'ny ranao ny fotoana rehetra, ny volana, ny herinandro, ny andro, ny ora, ny minitra, ny segondra hatramin'ny apat-segondra, amin'ny taona rehetra rehetra iny Jesosy, raha kofanay amin'ny ranao tsy ananany satana hirika eo amin'ny fiainanay. Doka ianao ny anolo-tsainanay, aoka ianao ny ampahery anay ary mifananao itombona aminay. Ny asan'ny fahavalo rehetra kosa, ny herinody ny asan'ny famosaviana afatotra amin'ny rano Jesosy, tsy ambinina, tsy anankely, tsy anapahefana, tsy ananjara aminay. Reo karazana fanampamosavy avy any amin'ny fianakaviana, reo karazana fanamaloto rehetra, reo fanamfiramasonery sy ny illuminati, reo karazana fanameditation sy ny hypnotisme ny yoga afatotra amin'ny rano Jesosy daholo, miaraka amin'ireo razam-panjakana rehetra, reo fanandrano zazavavindrano lasa daholo nareo, tsy ambina lasa nareo, efa tonga amin'ny terminus ny bus manomboka mandray fiara vaovao zay de fiara lanitra. Miala daholo zay rehetra tsy manana tiky, miala daholo zay rehetra tsy voantso araka ny anaran'i Jesosy Kristy. Fandroany Jesosy manomboka miditra amin'ny fiainam-baovao zay manao anay zay, teo mionerinao zay Jesosy mba tonga anay mendrika an'izany, anomezanay vonaitra ny anaranao. Aoka mifanamasonay tondra fananganana ao anay indray, ho famelombelomana ao anay indray, ho fampahirezana ao anay indray, indrindra fifaliana sy firavoravona ao anatin'izao asaramanitra zao Jesosy, ao anatin'izao taona vaovao zao, satria tombony ho anay ny izany, tena tombony ho anay izany, mbola manana tombonandro zay ahita ny fahatsaranao indray, ny falebiazanao indray. De mankasitraka indrindra raiko, mankasitraka indrindra raiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Misaotra ny tompontsika, afaka miara mivavaka fohy de fohy efa ambiromby folo mahery minitra zay eto Madagasikara, zany hoe efa tonga ny taom-baovao 5:24 miarabantsika rehetra zay eto Madagasikara tratry ny taona 5:24 miarabantsika rehetra malagasy maneran-tany satria efa 5:24 ny ora eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ny Tso-drano anao tena hoe anana fifaliana ianao, andalo tontolo andro miavaka ianao, tena hoe profite tsara ianao ny andro androany, tena hoe marqué amin'ny fiainanao anie ny andro androany, ary ho fanombohana vaovao tena tsara miaraka amin'ny tompo ho anao ny andro androany. Mankasitraka anao zay naharitra nanaraka hatramin'ny farany manonona fiadanan'ny tompo aminao, ny tompo ampahery sy ampahita fitia, ny tompo hiaro amin'ny ratsy rehetra mba vonaitry narany androm-pisitsika zay fa de mirary soa daholo de tratry ny taona daholo de manova fety sambatra tahiny Jesosy.